Ya, zay zany fahitandrimiany ny kilalao iny ho hena maivan'ny mpilalao sy ny mpanazatra malagasy hoy izy ny baolina kitra sy veloa ary zareo aloha zany no tafita amin'ny dingana manaraka nefa dia miverina amin'ny fifaninanana eto toerana indray zany ireo ekipany AS Michel LGK Plus ny Knaps Sport ireo manomboka izao baolina kitra izay ihany alaza ihany koa eto amintsika amin'ny taona ity zany ny fifidianana izay hitantana indray ny anivon'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra tahaka ireo taranjam-panatanjahantena samihafa moa tamin'ny zoma teo no nifarana ny fepitaona fametrahana ireo antota taratasy rehetra ho an'ireo zay milatsaka hovidiana ho filohan'ny fédération izay sy ireo mpikambana eo anivon'ny komity mpitantana ihany koa antota taratasy misy 7 ary no voaray teo anivon'ny fédération na mikasika ireo candidat ireo ka ny roa amin'ireo no filatsahana hovidiana ho filohan'ny fédération izay candidat roa no filatsaka hovidiana ho filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra ny farana ny zoma lasa teo tokoa mantsy ny fametrahana ny antota taratasy filatsahana hovidiana ateny Isoraka ny voalohany amin'ireo candidat ireo dia ny filohan'ny Pernasa Amady mikasany andibony tena ny aritany indray ity ndraikitra ity mandritra ny efa taona manaraka moa ny filoha Amady rehefa navita amanda efa anisinisi ihany ny candidat fandroany kosa dia Andriamatoa Max Fabien Ndrenirina izay tsy mbola misy fantatra loatra teo amin'ity tontolon'ny baolina kitra ity teto amintsika dia misehatra ny politika kosa izy nefa nefa nainoana kely izy moa dia nilaza ny amerina amin'ny maizy azy indray ny asiny baolina kitra malagasy 5 kosa ireo nitsokarotsaka hovidiana ho mpikambana amin'ny komity mpanatanteraka ny fédération izany moa dia ahitana ohatra ny toeran'ny filoha-hevitra ny mpitambola sy ireo mpanolontsaina ny Ray Mars ho avy izao no amoaka ny lista tena ofisialy sy farany avy amin'ny komisiona manokana ny misahana ny fikarakarana ity fifidianana ity mbola isy ihany koa ny fandiniana ireo taratasy rehetra andrasana ihany koa nefa ireo antota taratasy izay mety ho voaray amin'ny alalan'ny poste dia amin'ny 10 volana Marsa ho avy izao no ho tanterahana any Mahajanga ny fifidianana